Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity an'io ry havana dia arak'izay hitantsika amin'ny Apokalipsy toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Apokalipsy toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary sorato ho an'ny anjelon'ny fiangonana ny Sardisy. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao. Fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany, miambena, ka horeny tsara ny zavatra sisa izay saiko maty. Fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitro. Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao ary tano mafy ka mibeba. Raha tsy ambiny ianao, dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra ao, ka tsy ho fantatrao izay ory haviako aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy, izay tsy nandoto ny fitafiny, ary hiara-mandeha amiko hitafy lamba fotsy ireo, satria mendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa ao, fa hanaiky ny anarany eo anatrehany ndraiky eo anatrehan'ny anjeliny, izay manantsofina aoka izy haino izay lazain'ny fianahy amin'ny fiangonana. Amen. Araka izany ry havana dia ny afatra izay nomena ho an'ny fiangonana tany Sardisy, izay moa no azo amin'ny tinana ity apahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo ity, ary misy famarinana 3 no tiako ho zaraina amintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe manana anarana ho velona, kanjo maty ihany ny fiangonana tao Sardisy ho Jesosy. Manana anarana ho velona, kanjo maty ihany ny fiangonana tao Sardisy hoy Jesosy. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany. Raha vakerina vakiana toy manao hoe ary sorato ho an'ny anjelon'ny fiangonana ny Sardisy, izao ny lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Eto karavana dia mahita fa manomboka amin'ny toko 2 ny bokin'ny Apokalipsy dia misy fiangonana 7 izay randefasana afatra. Ary ny olona mandefa ny afatra dia tsy iza fa Jesosy Kristy mihitsy. Eo amin'ny fiarabana eo izao ny lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra. Rehefa vakinao ny Apokalipsy toko 1 dia Jesosy Kristy no ambarany amin'ny hoe manana ny fanahy fiton'Andriamanitra io. Jesosy Kristy mihitsy izany no miteny ho an'ny fiangonana. Dia iza no andefasana azy? Ny anjelon'ny fiangonana ozy izy. Io anjely io dia rehefa tena jerevina araka ny ambaram-pandinika soratra masina, dia satria nidika ny anjely dia hoe messager, zany hoe mpitondra afatra, dia hoe ireo le mpitarika ao amin'ny fiangonana mihitsy ny tena hiantefan'ny afatra amin'ny ankapena. Mety hoe ny pastora zany na izay olona mitarika le fiangonana zany, reo zany ny tena hiantefan'ny afatra, nefa afatra ho an'ny fiangonana ihany koa le izy, fa tsy ho an'ireo olon'ireo fotsiny ihany rehefa tena jerevana, satria zany hoe mpitarika miasa ao anatin'ny fiangonana any Sardisy zany, zay nazo ilazana azy. Dia izao le afatra voalohany, fantatro izy ny asanao, fantatro ny asanao, zany hoe Jesosy Kristy zany dia mahalala tsara nyity fiangonana ity, ny zavatra atao, ny aktivité rehetrarehetra zany izay mitranga ao anatin'ny fiangonana io. Manana anarana ho velona ianao izy, zany hoe raha nilazanao, ny ahafantarana anao aty ivelany dia tena matanjaka ianao, zay le manana anarana ho velona. Anarana ho velona zany hoe ety ivelany dia malaza zany io fiangonana io. Zany Sardisy zany dia renivohitry Lydia zany, ary fanjakana antsoina hoe fanjakana Lydia io dia anisan'ny fanjakana lehibe any Azia Minora, any Torkia moa zany amin'izao fotoana izao. Dia renivohitra zany ty Sardisy ty, ary tena feno famirapiratana, manan-karena, stratejika be mihitsy io tanàna io. Ary mazava ho azy fa le fiangonana tao koa zany dia fiangonana ohatrany hoe manan-karena zany, raha zay nazo ilazana azy. Dia fantatro ny tompo ny asany, fantatro ny tompo ny asany, ary tena hoe malaza zany ilay fiangonana. Kanefa ozy maty ianao, maty ianao. Le maty dia ety nilazana an'le hoe misy fahavoazana zany anatin'ilay fiangonana. Raha le ty ivelany zany dia ohatrany hoe tena matanjaka le fiangonana, nefa rehefa tena jerevana ao anatiny ao dia hita fa misy fahafatesanao. Ka raha vao miresaka fahafatesana anatin'ny fiangonana izany dia mazava ho azy fa fahafatesam-panahy zany, fahafatesam-panahy no ambara amin'izany, ary dia tena hoe fiangonana malaza ety ivelany,
fa maty ara-panahy. Ity fiangonana ambara hoe Sardis ity. Inona ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany? Mamperitreritra ry havana izao afatra izay nambaran' Jesosy ny fiangonana ny Sardis izao. Tandremo hoe tena betsaka ny ravana ny olona no mitonona ho kristiana, anarana fotsiny, manana anarana ho kristianina izy. Hoe izay zanaka mpanompon'Andriamanitra, ndray aman-dreninay nanangana an'ity fiangonana ity, izahay ny voalohany nanao an'izao teto amin'ity tanàna ity. Anarana velona, zany hoe raha ny anarana zany dia tena tokony ho velona tsara mihitsy, hoe tokony tena le kristianina hoe tono zany ny tena tompon'ny finoana, kanjo maty efa tsy mivavaka intsony, lasa mandeha ampahazarana fotsiny. Ary zay ny le tena olana amin'le fahafatesam-panahy, lasa mandeha ampahazarana fotsiny eo anatrehan'Andriamanitra. Be dia be ny kristianina amin'izao fotoana izao, lasa anarana fotsiny, fombafomba fotsiny sisa mandeha any am-piangonana, tsy tena misy fiavaozam-panahy any anaty, tsy tena misy an'le fifoazam-panahy any anaty, fa matory maty ny fanahin'ny olona maro. Ary zany no ambara ato anatin'ity afatra ity. Tandremo ry havana, tena misy zany kristianina mandeha makany am-piangonana isaky ny alahady, mety manao ny asan'Andriamanitra isaky ny alahady, ary tena manao aktivité everina ho takany hoe mpitarika velona mihitsy amin'ny ara-panahy, kanefa tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra manokana akory, tsy miaina anatin'ny vavaka, tsy miaina anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tandremo hoe maty ny olona ho tahaka izany. Maty satria nahoana? Ny sakafom-panahiny dia ny tenin'Andriamanitra, ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ny sakafo ho an'ny fanahiny olona, ka raha tsy ampy an'io sakafo io izy dia mazava azy fa maty izy. Aktivité ty velany fotsiny sisa, lasa fiatsaram-belatsy fotsiny sisa. Voatsy ela koa no nisy ray aman-dreny nanoratra tamiko hoe niala tamin'ny fiangonana anankiray ny zanany satria hono hoe matsiary maty ara-panahy izy, dia niala tamin'le fiangonana fa nitady fiangonana hafa. Dia eto aloha ravana dia tsara ny manamarika amintsika fa ny resaka hoe fahavelomana ara-panahy dia tsy midika mihitsy ny hoe tsy mivoafaritra ao anatin'ny fiangonana zany, fa ianao ao anatin'ny tokantrano, amin'ny andavanandrom-piainanao mihitsy anie zany hoe fiainana amin'i Jesosy zany, zany relation miaraka amin'i Jesosy zany anie ravana tena isanandro anie zany fa tsy le any am-piangonana isaky ny alahady akory no tena no hoe mamaritra an'izany, fa le fandehananao miaraka amin'ny tompo isanandro mihitsy. Ka naiza fiangonana misy ianao afaka nianana fifandraisana manokana amin'i Jesosy Kristy foana ianao, afaka nianana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra foana ianao, amelomanao ny fiainam-panahinao. Ary amin'izao fotoana izao efa misy ny onjam-peo, efa misy ny zavatra maro isan-karazany ahafahanao manovo hery ara-panahy. Dia nitory tena ny am-piangonana alahady ve no omenao tsiny dia matoana hoe hiala ato anatin'ity fiangonana ity? Everiko fa fiheverana diso ihany zany. Naiza fiangonana taloha rehefa vao nytoy an'io, fa misy olona ao anatin'io fiangonana io izay ambaran'i Jesosy hoe tsy nandoto ny fitafiana, tsy nandoto ny fitafiana. Ka eto zany dia hita hitarika antsika, manana fanontaniana mipetraka amiko sy aminao, manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra ve ianao, velona ve ny ara-panahinao sa maty? Sao dia kristianina ivelany fotsiny atao daholo ty andray Kristy, ekena daholo ty zavatra rehetrarehetra ty ao anatin'ny fiangonana, ary tena mazoto mivoaka maraina mivoaka hariva, nefa ao anaty ao mbola feno fankahalana, ao anaty ao mbola tsy miova, ny ao anaty ao mbola feno fitsangatsangana, ny ao anaty ao mbola le fiainana feno aizina, fahafatesana. Ny taonanao ary havana amin'ity an'io ty tena andiny tena lalina, iza marina mo ao anatrehan'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra ny asa ataoko, fa manahoana ny atao anatiko ato, fantany ve hoe velona ve ny ao anatinao sa maty? Manana fifandraisana manokana amin'ny tompo ianao. Mitaonanao ary havana anao zava-dehibe izany fifandraisana manokana amin'Andriamanitra izany, isanandro raiso ny tenin'Andriamanitra, hamelomanao ny fanahinao, raiso ny tenin'Andriamanitra hamelomanao ny fanahinao, mba ho velona ianao. Ary dia zava-dehibe izany, dia angatao mihitsy ny fanahy masino hoe fanahy masino, sokafy ny saiko ny foko, afahako mahita zay endrika fahafatesana rehetra ato anatiko ato, mba hifoazako ao anatin'izany. Mifoazy ianao zay matory dia mitsangana maty, fa hampahazavanao Kristy. Ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe mibeba, fa ho avy tampoka toy ny mpangalatra ao ny tompo tamin'ny fiangonana tany Sardis. Mibeba fa ho avy tampoka tahaka ny mpangalatra ao ny tompo tamin'ny fiangonana tany Sardis.
hitantsika zany amin'ny andin'ny faharosy ny fahatelo raha verina vakina tozy manao hoe miambena ka aoreny tsara ny zavatra zay efa saiky maty fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra de tsarovy ny amin'nandraisanao sy ny nandrenesanao ary tano mafy ka mibeba koa raha tsy ambiny ianao de ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra ao ka tsy ho fantatrao izay ora hiaviko aminao. Eto tsaravana de mahita fa mbola misy ihany famondram-po an'ity fiangonana ity na de ambara hoe maty aza Andriamanitra no miantso azy de miteny aminy manao hoe mibeba ozy izy miambena dikany hoe miambena de hoe miarety tatory zany hoe tena tandremo ny fiainam-panahanao aoreny tsara zay sisa zay saiky maty ozy izy zany hoe mbola mety misy kely ihany ao finoana mety misy kely ihany ao zavatra kely mbola azo karakaraina sy kolokoloana tsofina velomina zay ny azo ilazana azy fa rehefa tena jerevana manko izy ny asanao de tsisy tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe tsisy ankasitrahan'Andriamanitra le asan'le fiangonana tsy misy mandeha tsy ataon'le olona amin'ny fitiavana sy amin'ny finoana izy fa mety ho zavatra superficiel le ty ivelany fotsiny ihany de zany no mahatonga anazy ampitandremana eto zany no mahatonga anazy terina zany foazina zany ty fiangonany ty eto de tsarovy ozy ny amin'nandraisanareo sy ny nandrenesanareo zany hoe lay tenin'Andriamanitra avereno raisina ny tenin'Andriamanitra zay efa noraisinao sy efa notoriana taminao de tano mafy reny de mibeba miova zany no antsoantso natao tamin'ity fiangonana ity fa rehefa tsy hibebaka ianao izy izy ho avy tampoka tahaka ny mpangalatra ozy izy ka tsy ho fantatra ao zay oraviko aminao. Inona ny lesona azotsatsoahana avy amin'izany drava tena miantso ny fiangonana ny tompo hibebaka hiova ary andinika eo anatrehan'Andriamanitra indrindra amin'izao vanim-potoana ny karema izao vanim-potoana ny fandinihan-tena zao voanio ary havana alohan'ny nanomanako an'ity toriteny ity no nahita sarina tovolahy avy nandeha nivavaka de misy mpangalatra aro lato tonga de manatona fotsiny eny amin'ny arabe de tonga de manindro nantsy azy angamba mety hitanao koa zany sary zany tena zay le fahatongavany mpangalatra zay tampoka tsy apozina mihitsy ianao mandeha modiny tsy fantatra tsy apozina mihitsy eo anatrehan'izany mihitsy any ary havana no hitomana antsika isan'andro hibebaka satria tsy fantatsika ny fotoana hatongavan'ny tompo eny amin'ny rahamanlanitra be ny olona ianao mieritreritra ny tenanao hoe za mbola tanora inona ny idirako amin'izany resaka fahafatesana zany tsy mbola ao anatin'ny programako mihitsy aloha zany zara mbola manana projet be deaibe tsy tompony ampitso ianao tsy fantatra ao ny fotoana hatongavan'ny tompo aminao fa izao fotsiny miomana miambena mibeba mifoaza angamba ianao mety milona tanteraka ao anatin'ny faharatsiana amin'izao fotoana izao amina fitondran-tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de eo ianao de ampandeferinao foana le zavatra de ozy ianao de manome excuse foana manome excuse efa fantatro amin'izay misy zavatra tsy mety tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ampandeferinao foana le izy ampandeferinao foana ny sitrapon'Andriamanitra tsarovo zay zavatra nydrenesinao tsarovo ny tenin'Andriamanitra zay efa nitoriana taminao de tazono mafy iny aoreno ny fiainanao amboaro ny fiainanao anaraka ny sitrapon'Andriamanitra mibeba miantso atsika hibebaka ny tompo miantso atsika hiova ny tompo ary tena ilainy zay fiavaozany zay fa indraindray lasa ohatrany ny teo ihany ny teo ohatrany lakilosym-piangonana ny teo ihany ny teo de tsy miova mihitsy ny olona fa mandeha mivavaka fotsiny de ozy izy le olona anankiray zay hoe io ny arakaraky ny tenenana azy nareo vomaika ohatrany manamafy fo mihitsy aza le olona ozy arakaraky ny ampitandrema anazy hoe tsy mety ataonao ty tandrema fa misy farina ny zavatra rehetraretra ohatra ny vomaika izy manamafy fo isan'izany va ianao aza vela ho mandalo reny tenina ikipina koa ny azavanao ny iratsika aza mana mafy ny fonao fa aoka ho finjena zao an'io zao mbola fitiavan'Andriamanitra atsika matoy izy miantso atsika hibebaka mbola fitiavan'Andriamanitra atsika matoy izy miantso atsika hiova zany hoe mbola azo atao tsara ny manova ny fonao mbola azo atao tsara ny manova ny dianao azo atao tsara ny manova ny lalanao satria
tsy fantatrao ny avoaka ny ampijo ho avy tampoka any ny tompo ho avy tampoka any amin'ny raha ho any lanitra izy ary ho avy tampoka amin'ny tsiraray avy koa izy amin'ny fahafatesana ka rehefa tonga izay fotoana izay efa voaomana ve ny mandrakizay ianao efa nibebaka ve ianao arak'ilay tononkiratsika ihany koa hoe mova efa vita fihavanana amin'Andriamanitra va ianao efa nibebahanao ve ireo fahotanao taona maro izay ny landrenesanao toriteny sy hira maro be izay mitaonanao iova rovinanao vo iova fo rovinanao vo iala toy izay no ka zany efa mbampite hiala fa tsy mety miala eto aloha ry havana dia tsara manamarika amintsika fa Jesosy ny manafaka fa tsy ianao kanefa mila fahavononana avy amintsika koa zany fanafahana zany rehefa nanafaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta Andriamanitra dia tsy maintsy nanaiky hiala tao ny zanak'Israely dia nanao ny asany koa Andriamanitra nanaiky andeha ny zanak'Israely hiala tao afoy izay efa mety construction kely sy trano kely natsangatsangany tao Egipta afoy an'izany ka hiala tao misy zone de confort misy toerana efa mety mahafinaritra antsika mantsy efa mety efa mahazatra antsika fa tian'Andriamanitra iovintsika tian'Andriamanitra hiala isika vonin'Andriamanitra nafaka fa ianao ve voniny hitsangana hiala ao anatiny zany raha tena miankina amin'Andriamanitra ianao vitanao zany ny herin'Andriamanitra no ekinantsika tanteraka an'izany fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary dia izao efa nibebaka ve ianao efa niova ve ianao sa mbola niomaly ihany fa afenipenina fotsiny amin'ny zavatra rehetrarehetra ny faharatsiana mitaonanao ary havana amin'ny tiany ity Andriamanitra ane mahita mahita any anatin'ny fotsika tsy milokany fantany daholina any anatin'ny saitsika rehetrarehetra mitaonanao amin'ny tiany ity hanetry teny ao anatrehan'Andriamanitra ka ilazy hoe Andriamanitra ity aho efa trotraky ny adalana vo mahatsiaro anao mifona ho aiza moa ao angatao mihitsy ny fanahy masina fa asan'ny fanahy masina ane mabebaka atsika angatao hoe fanahy masina ampibebao aho fanahy masina taomia hiverina dia ho takilay zanaka dala rehefa miverina ianao tadio fa ho raisiny indray famarinana farany zay hitantsika eto dia izao hoe anaranao amin'ny bokin'ny fiainana sy lamba fotsy no omena izay maharesy sy ireo tsy nandoto ny fitafiny ho Jesosy anaranao amin'ny bokin'ny fiainana ary lamba fotsy no omena izay maharesy sy ireo tsy nandoto ny fitafiny hoy Jesosy hitantsika zany amin'ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy faenina etotsika ravana dia mahita fa hay ao anatin'io fiangonana io misy olona vitsy ao izy misy olona vitsy kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardis izay tsy nandoto ny fitafiny ao anatin'ny fiangonanao ane ravana misy olona vitsy foanao misy olona tena mitady an'Andriamanitra foanao misy olona tena manao ny sitrapon'Andriamanitra ary zany mahatonga ny fiarovan'Andriamanitra zany mahatonga ny famontrapon'Andriamanitra satria mbola misy olona vitsy ao izay ambara hoe olo-marina zany rolo satria ny fitafiny tsy nilotony tamin'ny dikany hoe tsy nandoto ny fitafiny zany dia izao hoe tsy nanao zay fahotana zay faharatsiana asa mety hoe nataon'ny maro izy ary hiara-mandeha amiko hitafy lamba fotsy ireo izy io zavatra ambarana io dia le ambarana any amin'ny apokalipsy any faraparany any le fiainana mandrakizay izay nambarantsona izy ireo mitafy akanjo fotsy izy ireo manao akanjo fotsy ireo dia ireo ny avy amin'ny ireo ny avy amin'ny fahoriana lehibe izy ny akanjondreo efa nysasany tamin'ny ranony zanak'ondry any amin'ny apokalipsy 7:10 raha tsy diso any misy an'izay teny zay zany hoe tena omen'Andriamanitra lamba fotsy ireo olo ireo omen'Andriamanitra lamba fotsy ireo ary tsy izany ihany fa anoratra ny anarany tsy hovinoko izy ny anarany ao amin'ny bokin'ny fiainana ao amin'ny bokin'ny fiainana ny dikan'izay zany dia izao manana anarana voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana ireo olona ireo ary ireo olona ireo zany dia olona handova ilay fiainana mandrakizay io bokin'ny fiainana io any amin'ny Exodosy dia efa resahany io 2:30 adininy 2:30 rehefa nangatako Mosesy teo andatrehan'Andriamanitra teo ankehitriny ekane ka amelan'ny fahotany ianao ratsy zany izy dia mifona aminao vonoy eo amin'ny bokinao izay nisoratanao ny anarako tena misy boky any dravana anoratana zany ny anaran'ny olona rehetrarehetra ary ambarany io any amin'ny apokalipsy
toko faharoapolo nahitany maty ozy na ny kely na lehibe nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana ary no velarina ny boky nisy ray boky ray koa ny velarina de ny boky ny fiainana zany ny maty de nitsara nak zay zavatra voasoratra to anatin'zany boky zany araka ny asany ka raha nisy tsy hita voasoratra anatin'ny boky ny fiainana na tsipy tany amin'ny fary afo izy tena misy io boky io ry havana tena misy io boky io izay boky mirakitra ny anaran'ny olombonjena mampanantena ny tompo eto fa tsy ho vonono anatin'izany boky zany ny anaran'retolona sisa sy ireo olona nandresy ao amin'ny fiangonana ary omeny lamba fotsy ireo ho tafiny rahatr'izay inona ny lesona azy tsoahana avy amin'izany angamby ianao mety mangetahitako hoe mba te ahazo an'izany fitafiana fotsy zany mba tianao ny anaranao voasoratra any an-danitra any eny tompoko tena misy boky voasoratra any ary azo soratanany tsara mihitsy ny anaranao azon'andriamanitra soratanany mihitsy ny anaranao fa mitian'io ity de tady idio ary fa mila manaiky isika ho dioviny Jesosy Kristy amin'ny rany mila manaiky isika ibebaka sy iova hiazona ny finoana angamby ianao mety eo anatrehan'ny zavatra ataon'ny olona de vao tarika foana hoe ohatra ny tena leo an'le mivavaka raha izao ohatra ny to za marina indray no miafiafy lasa ohatra ny sahirana ianao zany ao anatrehan'ny fiazomanao ny tenin'Andriamanitra satria efa tsy manao an'izany tsony ny olona eto ravana de te hampahery ianao te ampy olombitsy sisa tena indraindray ohatry ny olombitsy sisa no ohatrany hoe manana an'izany hoe common sense hoe zao ny tena marina tsy izy an'izany fa ohatra ny lasa ianao indray no ohatry ny olona adaladala eo amin'ny fiarahamonina aza matahotra tehirizo atrany ny finoanao sy ny fijoroanao fa misy anarana any zay efa noratana anaranao zay mpanjinina seritreretina hoe tazomiko foana ny finoko tazomiko foana ny fanaritenako fa mba tsy ahavoafafa ny anarako ao an-danitra ao zany ny mpanjinitsika zany ny mpanjinitsika amin'izao andro ankehitriny zao be dehibe ny zavatra hitaoman'ny olona atsika hiala amin'Andriamanitra fa raha hiala amin'Andriamanitra atsika de ho aiza be dehibe ny ravana ny zavatra amin'izao fotoana zao de mandiso fanantenanany olona ka mahatonga ny olona te hiala amin'ny finoana an'Andriamanitra mihitsy tady idio fa izay maharesy ozy izy zany hoe tena misy ady mafy atao eto amin'ity zao tontolo zao ty ka nahatonga nypoliza ny asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy fa orina fa fanenjehana fa mosary fa fitanjahana fa fahantrana fa loza ve sasabatra mety misy zavatra maro mitranga amin'ny fiainanao fa aza atao misy mahasaraka anao amin'ny fitiavan'Andriamanitra zany fa rehefa tafajoranao maharesy anao mampanantena fiainana mandrakizay ho anao ny tompo hosoratany eo amin'ny boky ny fiainana ny anaranao ary omeny lamba fotsy ianao mba irio ny anana anjara amin'izany fiainana mandrakizay zany fa raha tena etahitantsika zany io lamba tsika io soloan'Andriamanitra lamba fotsy io de ho tateraka amintsika koa ireo le nanasany fitafiny reo le avy amin'ny fahoriana lehibe zany hoe niatrikady reo teo amin'izao tontolo zao niatrika fanenjehana reo niatrikady mafy reo fa niazona hatramin'ny farany naharesy reo izasy ianao afaka ny ho mpandresy sika raha tena miazona ny finoantsika hatramin'ny farany fa io araka nambarany Jesosy zay mahatra hatramin'ny farany izy no vonjena hatramin'ny farany tsy ady indray mandeha ny ravana ny ady mpanahatra ihan'ny Kristany fa ady isan'andro ady mifakam-panahy ady mifizantoetra ady karazana fahoriana samihafa ady mifanenjehana maharesy izany sika raha miaraka amin'i Jesosy raha miankina amin'i Jesosy de maharesy isika ary mampanantena ny anarantsika ho hita voasoratra amin'ny boky ny fiainana izy ka rehefa tonga ny fotoana de zay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana de andovan'ny fiainana mandrakizay ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao azonao antoka ve fa voasoratra any amin'izany boky zany ny anaranao nitaonanao ary havana amin'ity an'io ity nitaonanao amin'ity an'io ity hiazona mafy ny finoanao an' Jesosy Kristy mitaonanao amin'ity an'io ity tena andinika ny fiainanao ray manontolo hibebaka mba hahatonga ny anaranao voasoratra ao anatin'izany boky ny fiainana zany fa tsy maintsy mandalo amin'i Jesosy Kristy isika tsy maintsy mandalo amin'ny asa mpamonjena nataony teo ambony azy fijaliana isika tsy mahay manadio ny tenantsika isika fa isan'andro isan'andro ianao de mila ny rano Jesosy Kristy angataony raha ny anadio anao isan'andro de amin'izay fotoana izay vonona isan'andro ianao ho any aminy
ary satria nanadio nyzany hoe nanadio ny fitafiana izy dia izao ho avy ny fotoana hosoloan'andriamanitra fitafiana avao mihitsy ny fitafianao rehefa tonga le fiainana mandrakizay. raha fitinina zany zay rehetra nambara teo voalohany ditantsika teo hoe manamarina ho velona akanjo maty any ny fiangonana atao Sardisy ho Jesosy tandremo hoe tandremo Jesosy Kristy ananarany fotsiny malaza ity ivelany fotsiny amin'ny fanaovana ny asa sy ny toy izany kanefa ao anaty ao tsy mbola tena miavao tsisy fahavelomanao fa fahafatesana no hitao mbola fotoana zao ry havana mifoaza amin'ny torimasom-panahy mety izanana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro fa izany no tian'Andriamanitra iainanao. Ny faharoa mibeba fa ho avy tampoka toy ny mpangalatra ho ny tompo tamin'ny fiangonana tany Sardisy dia mbola miantefa aminao koa zany mibeba miova aza mangatakandro fa ny omaly efa lasa ny ampitso tsy fantatra anio ny tompo miantso anao iova mety iza handray fanapaha-kevitra tompo hanaraka ny sitraponao voninao iova ampio afa tsy vitako amin'ny herin'ny tenako zany raha tsy ianao ny manampy ary ny farany anaranao amin'ny boky ny fiainana sy lamba fotsy no mena zay maharesy sy ireo zay tsy nandoto ny fitafiana ho Jesosy tazomy hatrany driavana ny fahamasinanao ary meteza hiady ny ady tsara ny finoana aza miembotra aza miala amin'Andriamanitra fa hitan'Andriamanitra foana ny fijoroanao na izanaiza fiangonana misy ianao ary amin'izany ho avy ny fotoana hampandreseny ianao mamamarina vosoatra any an-danitra ianao ary zany ny fifalitsika an'Andriamanitra rerany voninahitra amen.